Sasitti, Aisana Diana, Inangutu Shimikura, Unilandia, Sinana Zokati, Silver Betana, Nishesheta. Malayalam Sasitti, Aisana Diana, Inangutu Shimikura, Unilandia. Sinana Zokati, Silver Betana, Nishesheta Azeriana Carolera. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Ura no me del calocho de la colera. I don't know what. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Malayalam Sasitti, Aisana Diana, Silver Betana, Nishesheta Azeriana Carolera. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Wacha, Teganawe. Hamini chao, pieti chao. Ola la 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 la. Ola la 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 la. Ola 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 la 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 la.
Ça va. Avant de quitter la scène, je remercie le groupe Mania qui m'avait invité ici. Ça me fait très plaisir de revoir les réunionnais avec la joie de vivre. La santé, c'est le bonheur. Le bonheur, c'est la joie, l'amour qui est plus fort que tout. Allez continuer à glider comme ça. Je vous embrasse, même ça toujours moi. Allez, continuez. Allez, plus vite. Miarahaba antsika rehetra amin'izao ora rivariva mbola masoandro be aty Frantsa amin'izao ora zao na dia efa mivaly sasany ary any Madagasikara. Akory ranandria, akory aby atsika, akory laly, mbola tsara jiaby, akory nareo. Variana ihany nareo amin'ity satroka ity satria aleo apotika kely eo ambony lohako izy a. Voninahitra lehibe ako mihitsy manao an'ity satroka ity satria efa ela no naniriako an'izy ity ary akama, mamborany akama no nanafatra anazy ity tany Vohipeny na Farafangana raha tsy diso aho. Ary samby nahazo zay mivady ary tena tsy afenina fa maneva le izy rehefa mahita anazy manao an'io zao dia mahatsiaro Inga Brunel, anisan'ny mpanao politika ankafiziko izy iny satria tiako le franc-parler-any. Zay roalahy koa somary maherihery vaika izay ihany koa na mapara ary Inga Brunel mahafinaritra anahy izy amin'ny fanaovany filazana ny marina sy ny mahitsy fa ny hoe andeha hanohatra ny Andry Rajoelina sisany angambany no tsy vitany. Misaotra rahalahy, ny tiako ifandraisana aminao dia mbola tiako ho zarazarainao amiko foana le document milaza an'le famonoana ny malagasy massivement tamin'ny andron'ny colonisation tany amin'ny faritra atsimo atsinanana, satria izy iny dia etofena mihitsy ny tantara iny fa tsy mivoaka ary mba tiako mba zarazarainao aminahy zany mba ahafahako miresaka azy satria tena zava-dehibe ny tantara iny, indrindra amin'ny tantarany Madagasikara amin'ny faritra atsimo atsinanana iny zany raha mba maheno ahy ianao dia mba tiako amenao ahy. Ampodiko kely ity satria tiako mba ho fantatrareo hoe niaina tokoa ny malagasy tamin'izany andro zany na dia sanatria raha tao anatin'ny hoe tsy fahafahana amin'ny mafiady na hoe mahantra tamin'izany. Zany hoe feno amby ihany ity. Mitsatoka fotsiny izay izy izay tamin'izany andro dia enina hatramin'izao ary dia mitsangana mamonjy eny ampovoany satria amin'ny malagasy zany dia eo ampovoany foana ny piste matetika, latabatra manodidina ny piste dia mitsangana ka na dia ery amin'ny ohatra zao hoe ny misemesa zany le iry zay ny misemesa sonerana zany dia na dia ery andavakrika ery ara le olona dia mivoaka
mandeha avy zany hoe presque hira national mihitsy zany zay hira zay amin'ny ao anatin'ny tsy haiko moa zay na basesa moa zany na inona zay rytme zay fa ho an'izay mahay dia mba lazaona fa malaza be io hiran'ny feno amby io any lareny eo ary na dia efa tamin'ny taona firy rio dia mandihy amin'io malagasy tadidiko tsara ahafahako milaza aminareo hoe mandeha zay hira zay dia ino ngy amperorationary velona mitsangana tena mahay mandiny mitsangana izy manaraka vaory iny ngy azan'ny Jacques Rasolondray be manaraka koa iny koa ngy Marcel Bernard tenenina aminareo hoe tena mampandimy malagasy ity hiran'ny feno amby ity ka na any amin'ny fetim-pianakaviana ara dia tadidiko mihitsy le pasteur jeune kelinay zay tonga dia mandeha dia efa andao tonga dia efa lasa miara-mikrimbo zany hoe ny tiako ampitaina zany dia zao misy ny zavatra afaka mampiray sy manambatra ny malagasy ireo sino no tena anisan'ny hoe victime amin'izany hoe raha vao mandeha amin'ny radio ny hiran'irosy tamin'ny andron'ny révolution socialiste dia tonga dia avadio any zany ina koa zany hirana bomangy zany dia raha ohatra zany misy mihaino rosy zany dia tonga dia avadio any zany radio zany kanefa zao marivo aloha fa rosy tsy bomangy nefa zao mandeha any amin'ny mariazy hiran'rosy tonga dia idôly izy menakavy mandihy eo ampovoan'ny piste ary ohatrany tsy hoe tsy le hirana bomanga akory indray le izy fa andizana izy menakavy io izy rehetra mandihy dôly ary tena tsy afenina fa eo anao voagaga zany hoe fa ahoana ary ty revin'ity gasy ty mandihy misambadidaka eo dôly izy rehetra dia mandihy fa ity feno amby ity tena ohatrany hoe ambassadeur-ny hira malagasy satria naiza eto ambonin'ny tany vao mandeha fotsiny feno amby io tonga dia efa feno piste fandizana amin'izay hira zay manko tsy mila le mampihetsiketsiky be fitombenany mananona mihetsiketsiky be non fampitatra amin'izay izy ohatra mampidola kely tsakatsaka tsara mihajahaja tsara zany ianao ohatrany hoe lehilahy mijoro tsara sinoby tsara dia eo amin'izay le fitombenana sy le épaule zany mihetsika amin'izy dia ohatrany hoe tsy ho faty reny mihitsy zany tamin'izany rehefa mandeha le izy indrindra moa misy an'le dozy pilaka kely zany dia ny vehivavy misotro martini na vin blanc na champagne ohatran'izany dia efa samy trakatraka ohatran'izao zany traka ohatran'izao ohatrany hoe miaramila manao jeriatrika fampindizana kely tsy mihetsika be le fitombenana fa atao le somary anina fotsiny dia ny anilana ny vavy dia iny ohatra manao firafilao mandrosondroso zay le dia misy mitarika dia eo le izy zany feno amby dahoara ka na avy any atsimo ianao na avy any avaratra indrindra moa fa ny eo ampovoan-tany sy any antsinanana vao mandeha zay hira zay tokoko tsy laitra fa tonga dia efa iny miakatra ampovoany inona no tiako lazaina ary inona no tiako nampidirina zay resaka zay dia tena malahelo mba andefaso satroka be tsy misaraka sy atandroy ary za fa tena anaovako raha ohatra misy zay raha ohatra alefanareo tokoa tsy mampaninona anahy fa anaovako ny kasiketin'ny hafa ary anaovana aveko ny tena indray no andeha hiavina vonana io mihitsy izy io
raha hitanareo hoe no fa ao anatin'le izy de lazao fa aloha mahita hoe reveko manja mihitsy le izy ary nanao an'ity ateo mivoaka tany an-tsena teo mianahana teo le olona mijery anahy ho anareo zany rehefa nilery izy zany ianao d'habitude le ry manao kasikety satria za vity kely ny PMU ako aloha zany de fa c'est joli votre chapeau izy le ramatoa je ne vous donnerai pas moi ça coûte cher ça vient de loin de ny zavatra tiako ampitaina eto de zao hoe ary zay le tatansikatsika alohan'ny resahantsika iresahako amin'ny Lalatina sy Marc Ravalomanana ary Andry Rajoelina dia vaky ny fo. Maro aminareo tanora am'zao fotoana zao no tsy niaina tam'zany atao hoe belle époque na hoe andro volamena tamin'ny malagasy zany tam'zany andro. Mbola nisy kely le izy tamin'ny fahatongavan'ny Ratsiraka Didier teo amin'ny fitondrana rehefa tonga de rapida be de nidina rehefa nametraka an'le sosialisma izy. Anisan'ny nampiray ny malagasy zany hoe fety 20 Jona sy ny 13 alina oktobra nifangarongaro teo manko le izy ary nezahan'ny dadabe Tsiranana tsy najanona ny ray na izy roa fa natao foana ary nasiana fety foana. Hany ka eran'ny Madagasikara de nisy ny podium mazava ho azy fa ny malaza indrindra tam'zany de ny teo Antananarivo ary isaky ny podium zany de misy artista vaovao malaza tapoka satria tian'ny olona ny hirany amin'ny alalan'zany podium zany. Nampiray ny malagasy ny fetim-pirenena, nampiray ny malagasy ny fety ankalazainy ny fanjakana ary indrindraindrindra ny hoe fizarana vodivorona ho an'ny ray aman-dreny, vody akoho ho an'ny ray aman-dreny rehefa fety. Matahotra mihitsy ny vinato, tadidiko zany mamanay zany raha vao mamono vorona dia matahotra mihitsy tsy manatitra ny vody akoho na ny vodim-borotsiloza any amin'ny dadabe anay na hoe any amin'ny bebe anay. Teny Ankadifotsy teny zay mipetraka de ny dadabe anay tao Mandila azy de mahavatra mihitsy mamanay mandeha tongotra rehefa taty aoriana moa le bebe kely zay de mihazakazaka midina mitoto-batona Ankadifotsy ao anatiny ao mandeha makany Mandela azy sady mangalatra voaloboka amin'ny bebe na i dadabe na paoma na pibasy arakarak'izay vokany na sakay diavolana tam'zany dia manatitra vodivorona. Tsy izaho irery no tahaka izany fa maro ny malagasy nisy fifandraisana ary fanajana ray aman-dreny tahaka izany. Najaina ary tena napetraka tamin'ny toerana tokony nisy azy ny ray aman-dreny. Vanim-potoana manahirana ary tena miteny antsika menakavy hoe il suffit d'un rien. Ino tsara ty teniko ty? Il suffit d'un rien de ny bascule any amin'ny zavatra tsy eritreretina mihitsy ny zavatra mety hitranga ao Madagasikara. Tena natany amin'ny taona 70, natany amin'ny taona 80 zany hoe misy fifandraisana, misy cohésion, misy tsy voatery hoe solidarité loatra fa cohésion fotsiny io zany amin'ny fifankatiavana, fifanajana, fanajana fiarahamonina, fanajana ny ray aman-dreny, indrindraindrindra
nanomboka tamin'ny taona 2024 dia nisy zava-dehibe tena niova ny fiarahamonina malagasy. Tantarako zavatra nareo ohatra hoe raha valimanana foana ny lazaiko satria hitako ary nataony ity zavatra ity. Zaza aloha fa indraindray manko za miova montre. Hoy aho tamin'ireny pré-campagne ireny. Rehefa makany Majunga aho ianao dia ny zavatra tsy maintsy ataonao araky ny fombanay satria averiko any natsangana Sojabe Silamo avy any Mahajanga. Ary zany Sojabe zany rehefa miditra tanàna ianao dia tsy maintsy hajainy zany. Fa tsy hoe tonga amina tanàna fotsiny ianao mieritreritra hanasoa an'io tanàna io ianao, mieritreritra hitondra fahasoavana ao amin'io tanàna io, dia tsy maintsy mampilaza ary miteny ny olobe an-tanàna. Izay le antsoina amin'ny fomba sakalava hoe manao ny aody. Ny aody io zany dia ianao no tonga mandondona ary milaza ny intentionao, milaza ny vinavinanao. Ny olona meno anao tsy voatery hoe anda, fa ny zava-dehibe aminy dia ny fanajana ny fomba an-tanàna. Natsoko i Bodo, mialatsiny Ranabavy fa raisiko vavolombelona ianao. Natsoko Bodo dia nilazaiko hoe misy zavatra tsy mety aho ataonareo fa rehefa tonga atanin'olona ohatran'io dia tsara ny manao ny aody manaja ny olobe an-tanàna. Satria ianareo izy amin'io miaraka amin'ny Ravalomanana, nareo hitady ny vato ny zanaky Mahajanga. Ary tadio zany Mahajanga zany misy efatra e: Boeny, Sofia, ino izy teo? Boeny, Sofia, bon, tadidiko eo le izy rehefa avy eo. Dia manko le fitambaran'le Fizamami, filomboninahitra io ny tena zany. Dia tsara ho amin'ny manao ny aody. Aloha resahako Ravalomanana hozy izy. Ka zaho mariako tsara ny fomban'ny aody, ianao le olona tonga amin'le tanàna ny manatona an'le olobe azoko atao miantso an'zareo satria dadako izy io papako izy io Ka raha ohatra ny fomba dia ianao no manatona, fa raha ohatra ny olobe no anatona ary izy tsy anatona aloha fa raha vo izay no angatahanareo hoe asio manatona hono izy fa raisiny, dia tonga dia porte malheur zay ary tsy laninareo ao Mahajanga. Ok hozy izy Bodo, saotra Fleuret. Niantso anahy Bodo, tena miala tsiny Fleuret hozy izy fa tsy mety Ravalomanana, fa raha ohatra hony tena ilaina dia aseo manatona azy ny dadanao. Niondrika kely tao anaty telefônina dia nilazaiko anazy, mbola velona iny hery Rajaonarimampianina. Nalany ny hery Rajaonarimampianina tao Majunga fa tsy lany izy tamin'ny premier tour dia satria nomeny dada Tsodrano en public izy tamin'ny deuxième tour dia lany izy tonga filoham-pirenena izy iny. Mbola velona le hery Rajaonarimampianina iny. Nanao ny aody izy ary ny zandriko lahy no nitondra azy tany amin'ny dada. Tsy tononiko satria sao dia hahita loza eo. Fanajana ray aman-dreny nanomboka niova rehefa tonga teo amin'ny fitondrana.
Zany marika Ravalomanana zany. Tsy nanana fanetretena tamin'izany izy. Na dia nilazaina taminy ara hoe fambaraloza raha ohatra ny ray aman-dreny na ny hazo manga no afaranao iona taminao, diny izy tsy lany iny. Tonga ny rotaka 2009. Mety ny menotra zara teneniko zany. Ny rotaka 2009 dia zao. Nila niona tamin'ny marika Ravalomanana mitokana ny ray aman-dreny ny FFKM. Ny olona niona tamin'ny Andry Rajoelina mitokana ny ray aman-dreny FFKM. Dia jereo ny avan'le tena kivy tamin'izay. Iny le ray aman-dreny FFKM mitanjozotra makao an-tranon'ny Andry Rajoelina. Raha mba i Ravalomanana zany vita ihany satria efa bebe taona izy. Kanefa naizanona zany ireto ray aman-dreny am-panahy. Ary Ravalomanana tamin'izany mbola président koa. Mety ho vita ihany. Fa niny Andry Rajoelina tao an-tokantranony izy no nandray ireto ray aman-dreny FFKM. Tena hoe iaho hoe potika. Tsy vitan'le coup d'état fotsiny. Fa tena potika mihitsy. Banty kely voatavy tsy mifandraka. Mbola mpanonga-panjakana izy tamin'izany. Tena hoe banty kely voatavy tsy mifandraka. Mbola tsy mipibola akory. Reto le mpitandrina ray aman-dreny olom-boasitra anankiefatra. Satria tazako avy ery amin'ny tranoko ery. Samy niara-mipetraka tao amin'ny cité tao ihany zay. Nanana trano tao. Dia miondrika miaraban'ity Andry Rajoelina. Dia hoy aho hoe tokony hanetritena ihany ve le ray aman-dreny filoham-piangonana. Ary le ray tsy mahatsapa an'io akory fa mijoro tsara mihitsy izy. Tena ohatran'izao mihitsy izy. Rehetra miondrika. Io manko le body language izy ny fiteny izay na psychologie gestuelle. Ry alavitra ery mety hoe tena ry Andriamanitra. Mamelany elona fa tsy fantan'izay ataony. Anika sady ao an-trano no ataony négociation. Sady ao an-trano no tonga ireto ray aman-dreny. Vitangay Andry Rajoelina ny nanda non sy ny nanao ny imposition. Ny ray aman-dreny ara-panahy dia tsy mbola ampianarina zany hoe négocier. Fa rehefa eny dia eny, rehefa tsi dia tsi. Zay ny lalàna ao anatin'ny soratra masina. Koa dia tsi avy hatrany no navaliny Andry Rajoelina. Tsisy fifanajana na kely aza. Ray aman-dreny lehibe ara-panahy no tonga andamina amin'ny firenena ampanaiky ny eny fa tsy avy hatrany navaliny ity jilamoto kely voatavy tsy mifandraka. Nitoy an'izay dia voatery nafindra tany amin'ny episkopa tao Antanimena ny filazana ny vaovao mamay tsy namenatra ny Andry Rajoelina. Ny violé ny sainteté an'izany tanàna zany. Na inona lazainy Andry Rajoelina. I Andry Rajoelina ny violé ny sainteté an'izany episkopa zany.
Raha amin'izao fotoan'izao anao mijery sy mandinika hoe arina eno, ary marina, fa de hoe tongavana indray koa teny amin'ny birao ny Monseigneur Audon no henoina izy ary niarikadinina nandritra ny adiny 4. Dia ao ny simpliste no miteny hoe fa iza moa izy no tsy azo adinina. Ireo le potika no ny fiarahamonina no ny modely avy amin'ny Andry Rajoelina sy Ravalomanana no karazan'ireo olona. Satria ny antony dia tsotra. Maro amin'ny olon'ny Tim, maro amin'ny olon'ny Ravalomanana no tena tsy tia mainty ary tena tsy tia mainty any Monseigneur Audon. Nefa na inona lazay nanala amin'ny malagasy tao anatin'ny vahoany Marc Ravalomanana. Anisan'izany Andriamatoa na hoe Monseigneur Audon. Tena nanao ny ainy tsy ho zavatra izy satria raha ny bioka kely izy ny matao. Nanao ny ainy tsy ho zavatra ny pasteur adiniko moa Rasendrasina hitazomana ny Marc Ravalomanana ary saky maty izy tamin'izany. Vavabasiny teo amin'ny tarehiny teo amin'ny lohany famela heloka moa izy mianaka taty aoriana ary ranomasy ny latsaka rehefa tena famela heloka tokoa satria na tsy ary diso ity zanaka. Mba henonao ve na indray mandeha azy? I Andry Rajoelina nangataka famelan-keloka tamin'ny pasteur Lala Rasendrasina. Tsia. Colonel Charles katolika? Non, tsy tadidiko, tsy fantako. Tao protestant izy raha tsy diso satria ny dadany tao FLM na ohatran'izany. Izy no mety afaka hiteny eo satria manaraka antsika eto izy. Nangataka famelan-keloka izy. Zay ny maha ofisier ny ofisier rehefa diso dia malala diso. Zay natao hoe olona mivavaka ihany koa. Mahatsiaro hoe tena diso atao amin'ny olona. Ary ny demonina aporisika nanao ny zavatra tsy mety. Sarotra ny manao ny analizy sy ny fandanjalanjana amin'izany hoe aka ny pasteur Rasendrasina ianao sa Monseigneur Audon. Samy olo-maositra ireo, samy malala hoe ity ny lalana tokony andehanan'i Madagasikara. Ny zavatra hita dia izao. Matsiaro Monseigneur Audon. Tena koa vavolombelona izany. Ary fantany izany. Fa tsy nandeha lavitra akory ny fitondran'ny Andry Rajoelina tamin'ny transition. Efa niteny Monseigneur fa nanenina tongotra aman-tanana amin'izay. Fa voafitaky ny laingan'ilay boakely io. Nieritreretiko fa tena anjelina tsaka-tany izy io tamin'izany. Vavolombelona izany tena koa. Tsy indray mandeha na indroa ny raisin'ny Monseigneur. Ary anisan'ny tsodrano Monseigneur tamin'izaho kandida tompoko. Satria nangataka niona taminy rehefa niintroduise ny père recteur ny Saint-Michel tamin'izany andro izany satria taiza Masindahy koa ny tena tamin'ny sport. Maro ozy ny zavatra nampanantenany fa tsy izany ny tena namaika fa ny firenena ozy. Ny firenena. Fa izany koa tsy amin'ny ilany pasteur Lala Rasendrasina. Ny firenena. Aminy dia mahita izy hoe Ravalomanana no avy ity firenena amin'ny zavatra izay atao. Izay mety atao koa. Kanefa indrisy samy mpanota sy mpamitaka
izy mianakireo. Ravalomanana, Sandra Rajoelina. Fa Ravalomanana manana famitretena kokoa. Rehefa tena tonga amin'ny ilaina izy. Fa naizany anaty izany, mba mampalahelo anie no mieritreritra hoe mpitandrina firy no milahatra. Milahatra aho a. Makao amin'ny marika Ravalomanana mangataka fanampiana. Satria jonon'ilay ry amin'ny vola, conditionnen'ilay ry amin'ny vola. Dia lasa mifangaro ny fanahy sy ny saosy. Dia tsy fantatra intsony izay tena izy hoe le saosy ve nahatonga an'ireto mpitandrina reto maromaro ao, ary le saosy ve mampafidelina an'ireto mpitandrina reto amin'ny marika Ravalomanana. Misy zany any amin'ny synode lehibe dia zaraina yaourt, zaraina bodofotsy, zaraina tablety, dia aveo rehefa hita fa tsy mety le tablety dia Fleury Rakotomalala ny endrikendrehana hoe Fleury Rakotomalala no nizara an'iny. Zaraina vola. Niova mihitsy zany Le Monde, niova l'izy hoe ny ray aman-dreny ao génétiquement sy ny ray aman-dreny ara-panahy. Ary ato amin'ilay ray aman-dreny ara-panahy tena sarobidy tompoko ary makarary ny malagasy io. Anika tadidio tsara mihitsy. Tena za zany tena manaiky ny fanetretena ny mpitarika katolika ao anatin'izany zavatra zany. Satria ny antony dia zao. Azo monseigneur atao mihitsy no miteny hoe mila monsieur référé amin'ny lehibeako nareo vao afaka manadiady ahy. Ary raha hidro anatin'ny birao io taka ny miditra any amin'ny quartier ny Vatican ianao, afaka mandahy izy hoe tandremo fa miditra amin'ity varavarana ity nareo fa firenena hafa ny ato. Oui. Zao niraisiny tsara zany dia nandeha amin'ny fanadiadiana adiny 4 latsaka na mahery kely, izay no hoe nisita. Violé zany le sainteté an'le toerana iasan'le mpanompon'Andriamanitra ary tadidio nefa ny fahomboazitra anody anao. Tena ny tena eto hoe Andry Rajoelina, Lalatina, Général Bomba, ministry ny fitsarana, ny tompona ndraiky tamin'io ankety io. Tena sahako miteny anareo fa anody anareo sy ny taranakareo. Azo natao tsara mihitsy no hoe rehefa tena bokle tsara ny ankety rehetra dia zay nareo vao mitonatona hoe samborina i monseigneur na nikenakenaina hoe atao ankety ohatran'io. Marary ny katolika io, ary tena makarary ny katolika io. Ary tsy ny katolika rerany fa ny olona rehetra. Za zao protestant iringiriny fa za nitezaina tamin'ny jésuita aho. Makarary ahy io rangaha. Tsy hoe noho ny fananako fifangatiavana, fihavanana, fifanajana amin'ny monseigneur Audon Razanak'olona. Fa ianao nikiliky amin'ny politika anao any, makarary ny ray efa navelany aran'ny promesse d'Ivronne nataonao. 4 vaovao evidanako Toyota V8 ianao monseigneur, mety vila tsara be ianao. Tongava amin'ny fenianako tamin'ny transition io. Mazava tsara ny valitenin'ny monseigneur, tsy noho izany no atongavako any
fa ho avy ihany no ny firenena. Omeko 4-4 ianao ka takan'izay koa ny tompokilay ray aman-dreny ralitery. Omeko 4-4 vaovao ianao Toyota V8. Ny fanjakana miantoka ny gazole. Omeko villa tsara be ianao. Maty an'le olona hatramin'izao tsika. Transition io. De amin'izay mametraka an'le samboady. Rehefa tellement ny insiste loatra le boekely vao nanompa-panjakana voamaly olona firy maty teo amin'ny 7 février tao, mety ho faty tao izy, garanteur voaterina ananky izy nametraka ny samboady ho an'ny Andry Rajoelina tamin'ny fiainanana tamin'ny transition. Tanareo amin'izany. Tsisy tsony le fanajana ary tsisy tsony le fanajana ray aman-dreny. Maty ny volo, maty ny baiko. Ireto zandary tompona ankety. Ekeko fa olombelona, taka amin'ny olombelona rehetra ny ray aman-dreny. Autant. Razanak'olona. Fa saingy zao. Misy statut izay mitohaka ambony lohany sy mitondra ny vatantenany iny tsy azonao vetavetaina. Afatra ataoko amin'ny olona foana. Fadio, fa blasphème miady sy manompa mpitandrina. Ianareo mpanendrinendrika amin'ny maheolona io, tsy ianareo ny raha tena olom-porotry maheolona io. Ianareo mpanendrinendrika mpitandrina ireo. Tsy ianareo ireny van'Andriamanitra. Ianareo mpanendrinendrika mpirehetra ireo. Dia tsy mba voatraka ny Andry Rajoelina ve hoe na izy mihitsy ny nakany amin'ny monseigneur. Na natsoiny monseigneur nandray niarany sotro dité tao amin'ny palais. Et les yeux dans les yeux, monseigneur. Ao anatin'io ve no sa tsy ao anatin'io? Orangaty. Za tena miteny aminareo ny olona raisan'izany pasteur Andriamanjato zany. Amanjatony ao anatin'ny herinandro. Amanjatony tamin'ny fahaveriny. 700 ireo olona ireo dia mitaraina momba ny raharaham-pirenena daholo. Ohatran'izay koa ny monseigneur. Vao maraina izy le avy mivavaka iny dia efa mandray olona izy. Ny hariva jusqu'à hatramin'ny 10 alina amin'ny 12 alina dia efa mandray olona izy. Fa zao ny zavatra teneniko anao. Ary anisany malotika rehefa maheno an'izany. Misy olona rehefa avy mihaona amin'ny monseigneur izy na matetitetika na indray mandeha na indroa dia milaza izy fa miaraka amin'ny monseigneur. Ary zay zavatra zay tena problème. Ahoana moa tsy andraisako an'ilay olona rehefa mitaraina izy? Oui, monseigneur. Mitaraina ny olona mijaly, ny olona amin'ny zavatra mitranga. Amin'ny raharaham-pirenena, amin'ny fiainam-pirenena. Mahantra ny olona. Dia le fait hoe tonga ve ny olona mitaraina dia manaiky monseigneur mipartager an'ilay douleur, mipartager an'ilay souffrance, mipartager an'ilay pauvreté. Dia mivoaka ilay olona avy eo, ndresaka tamin'ny monseigneur, miaraka amiko monseigneur, tia ny téléphone monseigneur. Ndraindray tsinona le ray aman-dreny, manome izy. Meny le téléphone. Satria misy zavatra intéressant, zavatra tenenin'ilay olona ireo, takany tamin'ny Andry Rajoelina. Dia mifanarahan'ny mopera atao anatin'ny négociation, na i monseigneur atao anatin'ny négociation ve tamin'ny 2009 dia midika fa nanonga-panjakana monseigneur. Fa raha izany ny mariny. Raha atao zany ny jurisprudence, raha izay no raisina hoe jurisprudence, dia azo toriana tsara mihitsy Andry Rajoelina ny tamin'ny 2009 ary niaraka nanonga-panjakana tamin'ny monseigneur Audon razanak'olona. Tadio tsara fa civil le Andry Rajoelina tamin'izany andro zany. Mba mila misaina rehefa manao zavatra. Satria tao anatin'ny dispositif principal tamin'ny zavatra nataony Andry Rajoelina ny fiambenana ara-panahy izay netiny monseigneur Audon mba tsy hibuka any amin'ny famonon'olona na fandratran'olona na fampiadiana hatramin'ny malagasy sa malagasy
tamin'izany androany izay mihitsy ny lazainy zay ny naprésent atao izy fa tsy maintsy nisy ozy izy ny excdc la hoe ny katolika niaro ny katolika ny protestant niaro azy na didy zao rehefa efa tsy nety nataon'le ray ninonina lazaina tafarepotra atao amin'ny hoe protestant de miarony azy lala rasendrasina katolika de miarony azy monseigneur Redon. Izay ve est-ce que cela fait de son excellence un putschiste? Non. Est-ce que le rafanoir en question était allé voir et se réunir pour l'avenir du pays avec l'excellence Monseigneur Audon, son excellence Monseigneur Audon en question, et d'autres personnes, les sœurs Joseph Maouv, etc., etc. C'est la feu d'eux, des putschistes avec. Si, au lieu de me reconnaître l'évidence même, ouais, ni fitondranao mihitsy ny tianiny, mpangalatra, mpanafetsifetsy, mpamatsilaingy. De lasanao, de davina daholo ty hoe zay mifandray tamin'ny olona io, natao ara hoe mpiasan'ny Colbert angambany. Na hoe makorelina teny tsara lalàna, mety convoqué amin'io koa, misy numéro ana SIP ao. Sy miaramila ihany ty SIP. Ary mety zava-doza raha ohatra hoe maninona tsy convoquéna koa mivadinareo zany satria nanandralany téléphone mivadinareo. Ny zavatra tiako ampitaina dia zay hoe taindalitra kely fotsiny io. De tsy ampozina mandeha any amin'ny tsy tokony alehany ny raharaham-pirenena ao Madagasikara. Davary hira kelytsika de veriny eo a. La nature est essentielle. Et si nous la retrouvions là où nous passons un tiers de notre vie? Kipli rend vos nuits plus saines et confortables grâce à son matelas naturel. Kipli, dormir en pleine nature.
Okej, Vous recrutez des talents. so ohatrany loatra am'zay zay a. Etsika dia somary hoe hivoaka amin'ny mahazatra kely satria tsy voatery hoe raharaha politika nefa na izany aza tsy maintsy lazaina ihany satria am'resaka redevabilité zany no resahana na hoe reconnaissance amin'ny zavatra atao hoe misy olona zany mba nanao zavatra ho anao de mba tokony jerena. Fa ny amin'ny tao anatin'ny Facebook moa za de nilaza hoe l'une impétueuse. Fa impétueux misoratako ao donc misy faute zany ao. Mazava hoazy fautiko zany de izy impétueuse de ndray insolent. Ohatry izy tena manahirana mieritreritra hoe ary tena hoe ianao zany tena lasa saina ianao zany hoe fa inona ary no nahatonga an'iny lala ty na raha kotondra zafy iny ianao. Ary hoe nampidirina trano, karakaraina, sponsorisena. Aleo aloha hazava, tsy mbola nisy fotoana na iray aza ka hoe na mandeha restaurant, na manao zavatra, tarainy lalatina, maty ny batterie amin'ny Free, ny groupy, miazakazaka fleurir Kotomalala amin'ny personne satria mila discrète amin'izany, no mametraka vola, ty ny 2 millions, ty 3 millions.
1 million, 2 millions par-ci, par-là zany tamin'izany. Sakafo any an-trano miaraka amin'ny sakafo izay hohanin'ny tenao. Ndraisina taty an-trano, vitan'ny Lalatiana ny namatsy sy namelitra aho hoe HLM mipetrahako. Tsy fatatreno akory ny manavaka ny HLM sy ny résidence privée. Teo aloha ny tena dia efa vaka ihany. Hoe tsisy honnêteté kay ilay sipa. Tsy nisy fotoana nahirerako hoe Lalatiana no niatoka sakafo tamin'ny restaurant na tia misy dité iarahana misotro na kafe dia miatoka izy. Fantatro tsara zany ilay zazavavy, izaho tsy miteny hoe redevable amiko izy, tsy hany mihitsy ilay resaka. Non. Fa na izany na tsy izany, redevable izy par rapport amin'ireo olona maro nanaraka anazy tamin'izany andro hoe ity zazavavy ity no tatsera malagasy ary izay zavatra hoe ny-image hitako tao aminy. Toy izao hoe raha ity zany no tonga hitondra fanjakana, hitako hoe sany ve nivadika amin'ny teny nomeny amin'ireo malagasy ireo isan'andro isan'andro. Tany nitondrako an'ilay izy zany, nibazeko an'ilay izy hoe bon, on va voir. Fa izao tena miala tsiny hoe Lalatiana. Fara misy ny zazavavy hoe tena tsy tian'ny malagasy amin'izao fotoana izao. Dia raha misy roa dia ianao ny voalohany. Eritrereto fa na izaho namanao ary na tsy ary very fotoana dia mba vendrana kosa voan'ny sipa iny. Nahitako loza tao anatin'ny fiainako ny présence anao tany amin'ny mariaziko tany Mahajanga. Tena nahitako loza ary fantatrao zany. Fa izao rehefa maheno ny décision raisinao ary indrindrindrindra ny androany tsy namenatra anao no namoaka alahino ny sarin'ny monseigneur hoe atraizana ndraikitra ny raisin'ny ray aman-dreny. Monseigneur Baudouin Razanak'olona, ao anatin'ity fanonganam-panjakana ity dia te ho an'ny kivy tanteraka. Indrindrindrindra rehefa niantso ny olona hoe lemon io fleurir hariva. Petafana io fleurir. Tsy izay ilay izy toko hoe lemako izy na petafako izy. Fa ny olona manao an'izany zavatra izany lakotsiny aminareo niangavy tamiko fa tsy voatonanatra intsony. Tsy manana état d'âme hoe na masom-panahy hiteny aiza akory Lalatiana, indrindrandrindra moa fa ity vady ny ohatran'ny angidina. Kely ny cerveau re, tena kely. Petite tête. Tsy manana capacité hanao analyse an'izany izy. De toute manière c'est Lalatiana qui porte le caleçon. Lui, il ne fait que suivre. Dia tsy manana akory izy hoe mieritreritra hoe sao dia tsy mety ity ataoko ity. Androany ity métier ity farapitso inona no mety ho vokany. Ry Lalatiana indray zany ny karazan'olona hoe ninona fitrangany zavatra rapitso. Surtout ka miala amin'ny fitondràna ny andro ratsy izany dia vita tanteraka no avin'izany zazavavy. Vita tanteraka. Tsy mbo nilanjalanjainy akory izay. Tsy mbo nilanjalanjainy akory izay. Akarary olona maromaro ary olona tsy fantatro ny ankabeazany
Hitombondray ny olona tezitramiko, hitombondray ny olona ankalana amin'ity zavatra ataoko ity. Tsy nanam-potoana kory izy na dia ray segonda ary. Fa tratra ny filelafana amin'ny faladiany Andry Rajoelina. Za sûr, rengany mba mbola miexiste zany amin'ny Andry Rajoelina, na i Andry Rajoelina ary mety gêné. Hoe iny fanaovaka lalatina à la une sy Midi Madagasikara à la une momba ny Monseigneur Audin. Ireto mpanao ankety koa moa dia tsy mba misy discret. Tsy misy discrétion. Araky ny tenin'ny ministra Missa Razafindrakoto hoe mifamadika ny présomption d'innocence fa tonga dia efa accusé le olona à travers amin'ny média miasa am'le izy. Tsara, mahay. Ary anisan'ny fantatro manko le ramatoa zay, Missa Razafindrakoto. Vice-présidente izy io tamin'izay ndraiky tamin'ny fiainam-pirenena tao anatin'ny FJKM. Io ndraiky tamin'ny fiainam-pirenena tao anatin'ny FJKM io, dia io le organe plus ou moins indépendant tao anatin'ny organisation ny FJKM miady amin'ny kolokolo. Miady sy mampianatra. Mampianatra hoe ahoana ny fomba ilana amin'ny kolokolo, manao karazana prévoyance zany. Fantako tsara. Ary na izy ministra ara, ohatrany tsy andron-dralany ny ialany tao satria fady amin'izany ramatoa zany, ary na ny zanany ary. Missa Razafindrakoto. Dia LP moa sa inona ny filaza azy any amin'ny primature. Fady amin'izany boakely zany ny kolikoly. Tsy nanam-potoana akory na dia ray segonda ary lalatina ny eritreritra hoe ajanony io reto fa tsy mety. Zay ny mahafetsy an'i Lola. Lola Rasomahary rehefa hitany hoe mafy noho izy, ka atahorany hoe mety havita azy, tsy manoratra an'io izy. Tsy manao an'io izy. Tsy fantatro moa Lola na nanoratra na tsia. Tonga dia miainga avy any ny baika tsy mahazo manoratra an'io laisany a. Tonga dia tsisy manao. Fa ity zazavavy ity avec sa fougue, il réfléchit. Impétueux zao. Tonga dia mitsolasolana manoratra anaran'olona ery ananiny ery. Anazy ny hitantsika eo ny ambaran'ny Rapitso fa en tout cas raha ny valikafatra henoko andrany dia tezitra. Tsy ao intsony le hoe malahelo. Asoroka. Zay mahatonga anahy miteny hoe pitika afo tain-dalitra dia zava-doza no mety hisy eo a Madagasikara. Ary teo no nalasa ny saiko hoe si vraiment la stratégie était ailleurs. Et là de suite la réponse pour moi c'était merde. Miala tsiny a tompoko, tena ifonako aminareo. Pourquoi je n'y ai pas pensé? Je vous dirai un jour, mais inandikan'izay teneko zay, si l'objectif était ailleurs. Merde. Grave be zay, le ao anatin'ny saiko zay. Pourquoi je n'y ai pas pensé?
On verra bien. Fa raha marina zay eritreritry zay dia ifonako aminareo sady fa zava-doza ny hitranga. Raha marina zay teniko zay dia ifonako aminareo sady fa zava-doza ny hitranga. Ho an'Andriamatoa Ravalomanana. Androany moa zany Ngiara Kotovazaha manao direct amin'ny Real TV. Anisan'ny nitondra mafy iny tamin'ny vavany nanaovan'i Ngiara Ravalomanana azy. Mbola velona izy iny. Niady sy nitolona ho an-Ravalomanana Ngia Oliviera Kotovazaha fa raokany nahazo azy rehefa nanomboka niady izy hoe mba ahoana kosa momba ny candidat MFM amin'ny députation sy ny législative angambany izay na communal. Ohatra sy nihina nitady kirarony Andriamatoa Fetson Rakoto ka nitondra anazy hatrany amin'ny figadrana tany Ambatolampy. Tsisy fanampiana avy amin'ny Ravalomanana ray milanja aza nahazo an'izany olona izany rehefa nitolona tamin'ny Ravalomanana ho an-Ravalomanana amin'ny fiverenany eto tany Madagasikara. Tsisy fisaorana, tsisy hoe mahafinaritra ilay izy misaotra betsaka Fetson tamin'ny tolona nataonao. Fa tsy namenatra azy indray no niteny amin'ny Fetson Rakoto indray indrindra hoe mpamadika ialahy. Mba ialany tamin'izay dia napresiany ireto olona manodidina azy hoe ireny gadra lava ireny tsy ilaina mifandray amin'ireny dia lasa kory vendrana niditra tao anatin'izany. Sao fa mivitsivitsy. Niala maina ohatran'ny nandevina alika Andriamatoa Donat Andriamaefapara. Kivy tanteraka amin'ny toe-tsainy ilay rangahy. Fa tsy izany no zavatra ho teneniko. L'insolence de Ravalomanana, c'est de fait il se croit être plus intelligent que les autres. Ary eo ilay insolence samy miainga hoe il est là à gauche, il est là à droite. Haitsika izany, kapokatsika izany. Tsy mbola izay ihany koa ilay teneniko. Zaho misaotra ny akama, misaotra ny akama rehetra satria rehefa misy antso natao zany dia matetika ny akama mamaly présent foana amin'izay zavatra amin'ny adidy tokony atao. Manana adidy indray tsika akama satria mahatsiaro tena tsika hoe tsika ny votoana dia manao antsoava tohizo raika mahisany ny fanampiana amin'ny tsy fahasalamana amin'ny ray aman-dreny Nazoky be Tiara Bruno. Maheno aho manko fa mila fanampiana mafy ny fianakaviana ara-maika. Aleo mitsabo ny velona toy izay anenina raha misy tokony azo atao rehefa maty ilay olona. Ny velona ny fanampy amin'ny Malagasy fa tsy ny fodiana mandry. Ny angavin'ny akama zany misy an'ilay zanany iny mba miangavy andriaky averina amiko eto indray ilay telefaonina andry amin'ilay 1 vola. Fantatra efa nisy nandefa androany fa na izany raha ary isaorana ny mpandefa mba
alefanso le telefôna kifa tsy maintsy misy tonga de hiantso ahako rehefa avy eo hoe inona no tokony atao de tsy maintsy hazavaiko satria maika ary mila hifanampianaingana. Là où je disais que Ravalomanana est un insolent, nampiasaina manomboka tany amin'ny 2009 teo Ambohijatovo ary nianimena olona teo Ambohijatovo ny hirany Tia Rabrino. Ary presque lasa hira ho an'ny mpitolon'ny Ravalomanana ny hirany Tia Rabrino. Anisany nangataka taminy sy nihira taminy ny akama tamin'izany. Zao ny zavatra lazaiko antsika. Ary eto dia hisaotra ny Andry Rajoelina. Tsy natoka. Tsy hoe rehefa ratsy ny olona dia voatery manao ratsy foana ihany koa fa indraindray izy mba manao rattrapage, rattrapage. Zay ny ianao Guy, rattrapage. Zay ny filazan'ilay mpandeha sa tsy haiko milaza azy. Nanao rattrapage ny Andry Rajoelina. Nanampy an'indray aman-dreny Tia Rabrino ny Andry Rajoelina ary misaotra anao tompoko. Mariny tsy fankazahoantsika menaka fa raha ny amin'iny mba miangavy anao tohizo. Ary ny tena fomba anohizanao azy tompoko dia zao: omeo statut spécial ny artiste amin'ny resaka couverture sanitaire. Satria dia tena mampalahelo loatra rehefa antitra ry zalahy dia maty mahantra takany mpitandrina na ny olom-baositra. Sotranao Andriamatoa Andry Rajoelina amin'izay. Ho anao Ravalomanana dia nodinao tsito ohatran'ny tanina lavona le ray aman-dreny. Mba ahafahantsika malagasy malala hoe izany ny Ravalomanana. Notononoko teo ary nanonona anaran'olona teo. Mbola velona daholo zany olona zany. Ravalomanana tsy manana état-d'âme aminao zany hoe reconnaissant. Fa rehefa vita ny ataony, azony zay ilainy aminao, tsy tafiditra ambavady intsony ianao ary sahirana ianao vao tafahoana aminy. Ahoana ozy izy be? Ataovy ny fialan-tsinao fa tsy zany ny fampiresahantsika ozy. Ary raha nanaraka anao zay i dia nieritreritra fa niova ianao, kanefa zao ianao samy teny fa tsy nanenenanao ny fanapahan-kevitra niraisinao tamin'ny 2002. Aiza nanaraka anao djaba fotsiny hoe Rivibe. Efa mifony ianao. Zao indray ianao zavatra hafa nolazainao. Nanao publication zany de Rivibe. Marina fa tsy référence Rivibe amin'ny politika. Fa Ravalomanana, le encore moins. Marary ary tena tsy salama ny ray aman-dreny Tia Rabrino. Antsoavina toka. Ary zay mihitsy ny amelesako ny lamosiny Ravalomanana mba hahatonga saina azy. Tokony izy en personne no s'est déplacé andeha hijery an'izany ray aman-dreny zany hoe inona ny azoko hanampiana anao. Inona no azoko atao anao? Fa tsy hoe tonga any dia miaraka amin'ny caméra dia mametraka 5 millions dia inona ny tsy hita. Manadio conscience fotsiny efa mba nanao fomba malagasy manko zany. Tena nampiasainao tompoko ny hiran'io olona io.
Ary zany mahatonga anao se sentir obligé to mangataka sy manao antsoavy ny akama hoe ry akama voadona ny akama tsika ty arabo renao mihetsika tsika efa nisy nanao ano a efa nisy lasany fa tsy midika zany hoe vita an'izay satria na ny kiné ary dia tsy maintsy manao tsika ary tsy maintsy tsika ihany koa mijery an'izany mba tsy hidirako amin'ny détail amin'ny fahasalaman'olona amin'izany tsy salamy zany. Ça rentre dans le domaine privé manko zany. Tsy manana droit hidivulguer an'izany eto. Tena mba miangavy Antananarivo aminao Andriamatoa Ravalomanana. Mba jereo io olona io fa redevable ianao. Ary ny fiangaviako dia ianao na ny vadinao mba jereo olona. Amin'ny fanampiana ny io ny mety hahatongavanao hiverenanao eo amin'ny toeranao. Ary rehefa manao zavatra dia manao zavatra amin'ny fo sy ny fanahy ary ny fitiavana fa tsy calcul. Tsy hoe niteny Fleury dia iny entina daholo ny caméra sy ny karazany dia lasa manampy. Dia io a Fleury fa nanao. Tsy Fleury ny zava-dehibe fa ny olona manaraka azy. Mandinika sy mijery. Tafitako izay ny izy. Misaotra ny akama sady aho. Zany maneno zany kidim. Fa misy message zany a. Ary indrindra ny mpanampy tamin'izany nanao voalohany androany. Tsy vao natsoina fotsiny tonga dia efa lasa. Mba alefaso eto ilay téléphone-nao ry zanako a. Ry adiniko moa ny anarany izy iny fa tonga dia aminy no alefa ilay izy atao amin'ny vola na Western Union. Izay nampitaky amintsika androany. Ilaina ihany koa ny redevabilité ao amin'ny fiainana. Fa tsy hoe nampiasainao ilay sangan'asan'ilay olona. Dinanao mihainohaino fotsiny eo amin'ny palianao rehefa avy eo. Rehefa mba misy ilan'ilay olona anao amin'ny zavatra atao. Anisan'ny olona redevable amin'ny tiarabrionao koa ny reto olona vita tafakatra minisitra tamin'izany e. Fa tsy voatery Ravalomanana rery marina ireo nitakatra minisitra tao anatin'ny gouvernement en transition avy amin'ny tolona natao teny Ambohijatovo, teny Tanimena. Ary faly ery ary mandihy ery rehefa mandeha ilay hira tamin'izany. Mba mahay izao manampy ny ory sy ny malahelo. Ahoana moa ny soratra masina? Izay ataonareo amin'ireny bitika ireny no ataonareo amiko kosa. Ireny ory ireny no ataonareo amiko. Ny tena zava-doza manko dia izao. Rehefa mitena an'ireto olona intima reto dia fady amin'izy ireo ny reconnaître hoe diso izay. Au lieu dia manaiky diso dia tsisy lagy, tsisy problema intsony ilay izy. Dia ny havalin'izy ireo dia mba inona ny vitan'lahy? Modia tia tanindrazana raha ohatra kay. Inona koa lahy par rapport amin'ny dady e? Tsy ihany fa miteny an'izany ireo inona tokoa moa zao par rapport amin'ny Ravalomanana. Bitika sy kely ohatran'iny tena marina. Ahoana no afahako hijereny hoe olona nanavitra anahy dia tafotoana eo dia lalovako fotsiny amin'ny 4x4. Tsy mety aminahy zany tompoko. Ary misaotra anareo miteny ahy hoe inona izay lahy mihoatra amin'ny dady. Tena marina ny teninareo. Tena tsinona tokoa bitika kely ohatran'iny. Ndao ary.
mbola miala fa iresaka ny volamena ny Afrique du Sud tsika rehefa avy eo. Izy tapakevitra nandeha maro no tafita sady nahazo zavatsoa ny masoko no nahita fa izay ny fitijanona kosa fa lalam-piandro fasana ireo olona zay osaosa de fa lasana fa izao izany defa ela no tapakevitra fa ny andrianava fa zareo ny nalitongirana tena miantso efa ela ny tapakevitra tena tsy akeny fa tsy haiko zay zavatra ritranga rapitso fa matoa miady amin'ny zavatra ohatran'izao aresiko mihitsy hoe combat ako izy de tena manohana mifoka ce n'est jamais serré la main Pierre Brûlot je l'ai jamais vu physiquement satria miantony manko de zao tamin'ireny tolona teo Ambohijatovo reny tena opérateur économique tsy azony tena atao mihitsy mipotrapotra irena amin'ny ery fa moi je vous dis ça me touche de près zany hoe misy olona ory eo manampy anao izy midinao vendrana rehefa reraka le olona ça fait partie de mon combat, mes combats. Valala-piandro fasana ireo olona zay osaosa de fa lasana fa izao izany defa ela no tapakevitra fa ny andrianava fa hanyoany olona misy azo antenaina olofatsika katinao fa katinao fa kamna katinao fa kamna manakatmo katinao fa kamna katinao fa kamna katinao fa kamna manakatmo Izy tapakevitra minody tsy sakalafaliso fanahalala fanafody mitsinjony ampihy fa izay ny fitijanona kosa tsy tonga tany ny adidiny ny afosa ny aina lany fa izao izany defa ela no tapakevitra fa ny andrianava fa hanyoany mbola misy azo antenaina olofatsika katinao fa
Ary izay mihitsy hoe malaky ary-mo satria zany hoe tsy salama zany mila fanampiana maika. Hiresaka momba ny volamena tsika. Autohéros, achetez votre voiture en ligne et profitez chez... Any Afrique du Sud, zao ny azoko tenenina no lazaiko eto. Tsy maheno vaovao ninino nareo satria ny antony dia efa tena miditra ao anatin'ny ankety amin'ny antitony zany hoe amin'ny lalindalina kokoa amin'ny investigation, vérification amin'ny papier rehetra, ny zavatra izay nomeny ireto voasambotra zany, satria amin'izao fotoan'izao zany mipetraka ny débat hoe omena liberté provisoire na liberté sous caution ireto izy telo lahany zany ary ny lalana andehanan'ny ankety dia hotsaraina tanteraka any Afrique du Sud satria droit-ny olona extradena no anontaniana hoe mety aminareo ve raha tsaraina aty Afrique du Sud ianareo. Ao anatin'ny lalàna anglo-saxon zany na any Afrique du Sud dia mipetraka tsara zany ary nandà ireto olona ireto tsy ho extradena any Madagasikara. Io zany ray. Ka alohan'ny anekena an'izany dia maro ny taratasy tsy maintsy verifiena anaken'ny fitsarana zany. Amin'ny véracité, amin'ny ohatra hoe mouvement, ny compte bancaire amin'ny zalahy reo, ny caution izay apetraka, alofa hatrany marina ve ry zalahy raha ohatra hoe mipetraka any Afrique du Sud mandrapahavita amin'ny fitsarana satria mety ho aman-taonany zany 3 taona, 4 taona, 5 taona na 2 taona tsy fantatra. Na herintaona fotsiny ary dia efa tsy maintsy mijery ny solvabilité an'ireto voasambotra ireto. Ary ny ankety mandeha ihany koa dia tena hoe arahana point par point, détail par détail ny traçabilité raha nisy nandalova an'ireto volamena ireto na avy any Madagasikara na avy any Mali. Miasa zany ny limier sud-africain ary ao anatin'ny ankety tanteraka mihitsy na ny investigation amintsika miteny zao, izay mahatonga anareo tsy maheno inona mihitsy. Possible any amin'ny volana août any izy zay raha tsy diso na début septembre. Bon, aloha tsy teniteny foana satria tsy tapelan-tanako ny programme amin'izany fa raha ny échange d'information izay ny azoko lazaina. Ny tenako manokana
dia raha ny investigation eo am-pelantanako sy ny proof eo am-pelantanako, anjaran'ny fanjakana sud-africaine mivalidy azy na tsy mivalidy azy, satria tsy maintsy manao recoupement akory zareo, dia il y a de fortes chances, zany hoe minime, ela ny chance ahafantarana hoe avy any Madagasikara ireo volamena ireo, il y a de fortes chances hoe mety avy any Mali tokoa, mba toeran-kafa mihitsy. Fa de là à dire aloha zany hoe avy any Madagasikara, ohatran'ny kelikely ny finoko amin'izay. I bascule any amin'izay lalana izay ve ny ankety any Afrique du Sud satria normalement raha olona manao investigation zany dia tsy minégliger piste mihitsy na hoe Madagasikara na Mali na hoe Zimbabwe na hoe tsy fantatra na hoe Kenya. Dikan'izany ao anatin'ny ankety mihitsy tsika amin'izao fotoana izao, dia rehefa constitué ny dossier dia mandeha amin'izay ny fitsarana amin'ny tokony fandehany. Mizara roa le izy manko, ao le criminal case dia ao le bail case, na hoe atao amin'le libération sous caution na le hoe sy le hoe tribunal pénal. Ka le atao amin'le criminal case zany dia any Afrique du Sud tanteraka no mandeha ny raharaha. Raha manontany ahy nareo zany hoe ary indrindraindrindra ireto voaheloka, azoko tenenina ity satria zavatra mitranga. Coïncidence na hoe tsy haiko ny antony fa isaky ny mandeha ny dossier momba ny bail case dia misy avion privé avy aty avy any Madagasikara foana mipetraka eo amin'ny tarmac any Johannesburg. Rehefa vita le fitsarana dia lasa io avion io, ary secret de procédure zany izay no point anankiray ngeda be mba tiako hozaraina amintsika zany ahafantarantsika hoe en fait efa manomboka micomprendre an'ireto le mpanao aferana volamena ny fitondram-panjakana sud-africaine par rapport amin'ny harcèlement sy ny fisolokiana ataon'ry Pablo hoe avy aty Madagasikara na avy any Madagasikara le volamena, izay fantatry ny fitondrana sud-africaine tsara fa raha vao miverina any Madagasikara ny volamena dia tsy ho an'ny malagasy anaty banque centrale fa lasan'olona roa. Dia fantatritsika hoe iza ireo olona roa ireo, samy lehilahy ireo, dia miverina any anatin'ny circuit amin'ny mafia ihany rehefa avy eo. Dikan'izany na ho tazomin'ny fanjakana sud-africaine ho gazany io volamena io na miverina amin'ireto mitondra azy. Any ny zavatra mitranga amin'izao fotoana izao. Anjaran'ireto olona mitondra azy zany mana-proof fa tsy mivoaka illicitement taty Madagasikara na tany Madagasikara ireo volamena ireo. Izay zany ny combat amin'izao fotoana izao. Fa ny tsy azahoanareo liberté provisoire dia satria io resaka avion tonga eo io, isaky ny manao ny bail case, ary zay no mahatonga an'ilay hoe
tsy mahazo manatona ny aéroport nareo atsy izy zay 5 kilometre angambany izy zay raha tsy diso aho. Misy an'izay moa ko le interdiction an-dralahy tamin'ny voalohany. Lazaiko direct eto zany satria izay ny fomba ifandraisantsika ary tokony afantaranareo sy hofantariny ny daholobe ihany koa manomboka izao. Mandram-piaona tompoko, samy tahin'Andriamanitra, alefa antsika tia raha Bruno mba ahafahana malala sy tsakotsako tsara hoe mila fanampiana izany olona izany tompoko ary maiky. Daholo. Vitranandeha maro no tafita sady nazo zava-tsoa ny masoko no nahita fa izay nifidy janona kosa valalaky andrefasana ire olona zay osaosa efa lasarana fa if I ever know that I can find Janawa Anyuane Mulanisia Suatenena Uruvasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakamu. Sapa che vitani tutti si sakana fadisu fana halala fana fudi mitsinzuni apitu oh faizeni fiti janna kusa situnga tani niye didinu niya gusa niye nalani if I ever know that I can be find Janawa Anyuane Mulanisia Suatenena Uruvasika Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakamu Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Katinova Yarakamna Malakamu Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Katinova, Yarakamna, Malakamu, Katinova, Yarakamna,
Something in the month. Aziza,